maro ny olona rava amin'ny fiainany, tokatrano, rava ny fidiram-bola, rava ny fahasalamana. Fa ao anatin'ity Paska ity Paska fananganana ho anao. Zay indray no zaraintsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko natratrany Paska fananganana. Ipaka amin'ny fiainanao zao Paska izao. Lioka toko faefatra amby roapolo andininy fahaenina. Tsy anto intsony izy fa efa nitsangana. Ny dikan'ny Paska dia Paska fananganana. Jesosy maty noho ny fahotantsika dia nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy mba hanangana ny fiainantsika. Inona ary ny tokony ataontsika mba hahatonga ny fiainantsika hitsangana? Hoy ny Romanina toko 9:12 hoe ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo izay mety maty amin'ny fanahiny, izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanahy no manangana, ary raha ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty izany no mitoetra ao anatintsika dia hanangana ny fiainantsika izany. Izany hoe mifamatotra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny fitsanganan'ny fiainantsika. Izany hoe ny fanahin'ny fananganana. Hitantsika tsara ny lalan'ny azo fijaliana fa Kristy dia nipotipotehana, nitorotoroana ary tsy fantatra olombelona mihitsy ny azy fa nefa nitsangana. Ary ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra ny fananganana, tompon'ny fananganana ary loharanon'ny fananganana. Ary io fananganana io fananganana tsy mety ritra. Izany natonga n'Andriamanitra nanangana an' Jesosy. Noho izany aiza miala amin'ny mandrakizay. Ny Andriamanitra hivavahantsika dia tompon'ny fananganana, Mpanjaka ny fananganana, Ray ny fananganana, ary manakarena fananganana, izy ny loharanon'ny fananganana. Mety matsiaro tena rava angambany ianao, rava ny fiainanao, rava ny fahasalamanao, rava ny tokatranonao, fa ny Andriamanitra hivavahantsika manakarena fananganana. Tsara ny manana diplôma, tsara ny manana asa, fa tsy afaka hanangana ny fiainantsika izany. Satria misy olona tena hoe spécialité-any mihitsy ny misitina fiainan'olona, manala baraka fiainan'olona, ary mety efa nalain'olona baraka tato amin'ny Facebook ianao. Fa ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra manakarena fananganana. Mety rava ny fandraranao ary ny asan'olona mantsy ny valeur, ny ary efa tsisy asan'olona dia tsisy valeur, very valeur eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny ankonana. Fa androany ny Andriamanitra hivavahantsika anangana ny fiainanao. Hivavaka tsika to. Mankasitraka anao zay Andriamanitra fa tianay ianao ary fitiavana faratapiny zay nitiavanao anay, zay nanoloranao ny ainao, maty ho anay ary nitsangana ianao. Satria tianay ianao dia hanangana anay, hanarina anay ary manana fiainana vaovao ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage. Dia raha mbola tsy abonné ny Pejy ianao dia manasa anao izay hisabonina amin'ny Pejy dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.